maninona loatsy ty Madagasikara ty tsy maitso misy skandale ohatra za foana le firenena malagasy raha fampandrosoana Madagasikara tsy maintsy mandroso resahana isanandro de scandale dans la famille, scandale dans la rue, scandale avec les ministres, scandale avec les députés. Tsy nisy on aura tout vu. Tsy nisy zavatra tsy mbola hitatsika teto amin'ny firenena ty tsy mbola nisy zavatra ka tsy hitatsika menakavy mitsanga teto Madagasikara efa hitatsika zany ministre mivady mifanenjika amin'ny Kalakinikov hoe ministre iny a de vadina ministre de manendika artiste amin'ny Kalakinikov eraka baty be iny a fa nangalariny va zay zavy rehetra izao izao anatin'le fampandrosoana Madagasikara nisy izy zany efa hitatsika ny fanondranana hoe anarana mpitondra bonety Madagasikara manojana bois de rose manojana sisisisa efa hitatsika izy retotsika hoe olona bolona atao fitondram-panjakana mifanao combat de mifandragotsorona efa hitatsika zany hoe mpitondra bonety Madagasikara tsatsananao fihetsika mamofaty sy ny sisa. Ao anatin'ny fafambaraka tanteraka filohan'ny Rajoelina Mianakavy taorinina moan'ny La Gazette des Comores fa andrafozana ny Rajoelina ny volamena 10 kilao zay naondrana antsokosoko tany Comores. Tsy filohan'ny Rajoelina Mianakavy ihany no afabaraka fa firenena malagasy ihany koa. Ho an'ny Arfidy Ramanandrebe manokana de tsotra. Raha tena tsy andrafozana ny Rajoelina tokoa ireny volamena na voatonina azy tao amin'ny Gazette des Comores de mangataka Arfidy mba hametraka fitoriana. Toy zany ihany koa ny ministry ny serasera. Raha ohatra ka azo antoka fa vaovao tsy maripotra no navoaka ny Gazette des Comores de mangataka Arfidy hametraka fitoriana manoloana zany rehetra zany satria tena afabaraka ny firenena, afabaraka ny filoham-pirenena, afabaraka isika malagasy ray manontolo. Mifanohitra amin'izay nefa raha ohatra ka tsy mametraka fitoriana ny rafozan-daina ny Rajoelina sy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina dia midika zany fa manamarina ny vaovao zay navoaka ny Gazette des Comores fa any rafozany ny Rajoelina ireny volamena ireny zay navoaka antsokosoko tratehaka tao Comores ireny. Za zany Arfidy Ramanandrebe voninahitry ny firenena malagasy voninahitry ny filoham-pirenena malagasy voninahitry ny vady filoham-pirenena malagasy ary voninahitry ny Andriamatoa Rodolphe Razakandisa rafoza filoham-pirenena malagasy de mangataka marindrano ny ametra ny Madagasikara mihitsy hoa voalohany a d'un côté ary ny personne concernée zany Andriamatoa Rodolphe Razakandisa de l'autre côté fitoriana amin'io gazety nambokan'io sa mangataka zany satria raha tsy misy zay de ho alainy reto Comorianina reto baraka tsika menakavy ary raha sanatsiny mivavaka hoe tena ara tena marina tokoa fa tsy hoe sanatsiny mivava ny filazany ny ministera ny serasera sy ny filazany Andriamatoa Rodolphe Razakandisa fa tsy marina io vaovao io de tena fiantsina sy filana ady atao amin'ny mpitondra malagasy sy ny vahoaka malagasy iray manontolo no nataony zareo Comorianina. Amin'ny lafiny ray tsy tokony hanometsiny Gazette des Comores ny fitondram-panjakana manoloana ny filazan'izy ireo vaovao maripotra taorian'ny fanadihadiana mahakasika ny tompony volamena 10 kilao zay tratehaka tao Comores satria zao nomena 3 taona mahery ny fanjakana malagasy ametraka fanazavana ametraka vokatry ny fanadihadiana fa tsy nisy afaka milaza isika fa 3 taona satria efa tamin'ny 1 ity skandala ity fa tsy nahenona fanazavana ary tsy nahenona ny vokany fanadihadiana ny teto Madagasikara. Rariny de rariny tokoa ny Comorianina mamoaka vaovao maripotra taorian'ny fanadihadiana zay navoakan'izy ireo. Fanampin'izay afaka milaza isika fa tsy nanao fanadihadiana ny fitondram-panjakana satria 3 taona mahery kely
tsy nisy na indray mandeha aza nitatitra nataon'ny fotoanam-panjakana na ireo mpitandro filaminana ny vokatry ny fanadiadiana manondro ny olona tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanondranana volamena 10 kilaotra atehaka tany Nosy Comore. Ny zava-nisy dia négociation ny amerinana ny volamena no nataon'ny fotoanam-panjakana. Rariny de rariny tokoa ny Komoriana raha moka ny vokatry ny fanadiadiana izay nataon'izy ireo. Mbola mitovy tsy misy valaka amin'izany ihany ny fihetsiky fotoanam-panjakana taoriny famoahana vaovao izay nataon'ny La Gazette des Comores. Ny zavatra mahasadaikatra dia zao, raha tokony nanao fanadiadiana ny fotoanam-panjakana dia naleon'izy ireo no nanao fampirarana mangingina amerenana ny volamena 10 kilao sy iarovana ny rafozany Andry Rajoelina. Efa niarantsika nahita ny daka mandrivorivo avy tamin'ny Nosy Comoriana nanjoa ny fotoanam-panjakana antsika. Tena fahafabaraka ne zany, afabaraka ny firenentsika, afabaraka ny filom-pirenena, afabaraka ny vadiny filom-pirenena sy ny fianakavian'ny ray manontolo. Satria raha ohatra ka tsy nisy mihitsy ny fanazavana avy amin'ny mpitondra malagasy io araky ny ankety nataonay dia iranona hono tena tompony antoka tamin'ny volamena ikay ho volamena andranona le izy. Fomba nazahoany azy ihany tsy idiranay fa dia any ihany le volamena. Fa raha izay no nitakitsika tao anatin'ny 2021, 22, 23, 24 efa atelo taona ty aoriana ry zareo raha la Komoriana namoaka any rafozan'ny président io, any rafozan'ny président lay volamena hako vare so di masanatsela diny la pousse vavana langlelo izay mampitonga ny tele hoe aferina volamena itya tsy mety mitsahatra ozy ny sasany izay ve zany mahatonga le histoire antya tsy mety mivoaka hoy ny hafa dia mandeha soisoindresaka hainareo raha malagasy satria le malagasy tsy namoaka tsaboalohany marina mpitondra fanjakana ny tompona andraiky mpanjakana mikasika an'le volamena teo Komoriana namoaka azy afoza président nareo iozy ary zareo le tonga taty ozy izy nanao an'le tractation le nanao an'lay fifampiresahana ny ampidinareo volamena reo no ny teny hoe any rafozan-dahany président nay io volamena io a tension petsahatsara so dia hitalozan'ny président anay fa ny rafozan-dahany io le retsy. Ny zava-misy marina amin'ity fanondranana rinan-tsokosoko ity dia zao, tsy vitan'ny olona iray na roa ity fanondranana tsokosoko ity fa misy olona maromaro. Ho an'ny Arfidy Ramanandray be dia mitaky ny amoana ny tena marina mahakasika ity raharaha ity satria tsy olona roa na telo tratra tany Comore no tena tompona andraikitra fa izy ireny dia irakiraka fotsiny. Raha tena te hanafoana ny tambazotra amin'ny fanondranana rinan-tsokosoko dia takina ny amoana ny tompona andraikitra voalohany amin'ity raharaha trafika ny arenan-kibony tany ity. Mba avoy le retsy marina momba an'io ampalalao vahoaka hoe iza ny tena tompony io. En général aloha naiza eran-tany na resaka volamena ny resahanao na resaka doreko ny resahanao dia misy ny antsoina hoe tompony, dia misy mipaseur mitondra an'iny mampita an'iny, dia misy mipandray any ivelany any ohatran'izay izy io. Zany hoe ilay malagasy anankiroa sy ilay Komoriana anankiray nitondra an'izy ny ala tety tamin'ny Desambra 1 zany reny antsoina hoe passeur. Izy io zany dia efa nisy jet privé ny an'ezy io tao Comore dia hoe mialao amin'reto olona reto io dia bako amin'le jet privé tonga dia lasa ny Dubai fa tao nelan'zay no tratsy reto volamena reto. Adala tompo izy ny Komoriana tonga dia kitrona nefa nary amin'ny banque centrale zareo manana banque centrale nalevany zareo le volamena antsika gasy 10 kilao dia nanomboka teo zany le Komoriana voatazona tany le malagasy anankiroa dia hoe nalaina tany dia teo nanomboka ny histoire nametsahana hoe ampalalao reto iza le passeur ireo kortany reo passeur reo ilaza iza ny tompon'reto le volamena ireto alefaso fa nadiadina lalina iza ny tompon'ireo volamena ireo afahana manongotra ifotony amin'ity fanaovana ampimamba fanaovana tantely afa-drakotra ny arem-pireneny Madagasikara ty.
novo izy ny Arfidy Ramanandray be zany resaka zany satria zao malahelo tena malahelo ny vahoaka malagasy ankehitriny satria misedra olana maro toy ny fatapanjiro, tsy fisiny rano, tsy fandriampahalemana, tsy fisiny asa, tsy fampiny sakafo hoanina sy ny sisa fa raha mba teo ireny volaminana ondrana antsokosoky reny dia tsy toy izao ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ka izay zavatra izay tokony jeren'ny fitondram-panjakana ankaiky ny tambazolotra ny mafia mpanondrana arena ankibony tany eto amintsika. Be nalahelo a isaky nitapaka ny jiro dia mieritreritra hoe raha izao mba teo le volamena 70 kilô telo amin'ny 70 kilô miaraka amin'le 50 kilô miaraka amin'le 20 kilô tatsy efa rafa nitsery an'io io délestage io. Be malahelo a rehefa ohatra ka milatsaka anaty lavaka ny tomobile ao anatin'ny délestage raha za volamena zany nanamboarina nytony lavaka tony efa tsotra'zao lalina eto Antananarivo. Be malahelo a isaky ny tsy mihinan-kanina rehetrarehetra zao tsy malofa écolazy tsy malofa tsara hoe raha mbola andalo taty moa ny potipoty za volamena zany tsotra zao fiainana menakavy fa dia nijanona teo le resaka dia nijanona fa avy eo ety amin'ny farany dia zao mandra-pahoviana ny mpitandro filaminana ao anatin'izany zandary, pôlisy, miaramila no hitazam-potsiny amin'izao famotehan'olombitsy ny harem-pirenena izao. Mba hoviana ny mpitandro filaminana mba hijoro amin'ny asan'izy ireo hiaro ny vahoaka sy ny fananany, hiaro ny firenena sy ny arena ao aminy. I Arfidy Ramanandray be dia maniry ny hitsanganan'ireo tompona andraikitra amin'izany mba hanao ny asany araka ny tokony izy fa indrindra fa ny mpitandro filaminana ao anatin'izany zandary, pôlisy, ny miaramila sy ny sisa. Ndray samy hafa atao amin'ireo olona rehetrarehetra manana eritreritra fa hoe te hilaza marina, te hamoaka marina ao anatin'ny fitondram-panjakana mandra-poviana no afahan'le fitondram-panjakana nefa hampiasa foana an'izay ataontsika hoe pompier izany. Mandra-poviana ny ody adakazerina amin'izay pompier ka hatsapany tena asany hoe non hoy gendarmerie ampy zay fa tsy mpamono afo no asanay fa mpiaro ny vahoaka sy ny tanjazany. Non ampy zay hoy ny polisy pirenena tsy hamono afo no asanay fa hiaro ny vahoaka sy ny firenena. Ampy zay hoy ny miaramila fa aloha zay ody adakazerina, aloha zay anao ny asanay amin'ny fampatsoana ny vahoaka malagasy fa ny famonoana afo dia alao ho an'ny mpamono afo zany. Pakasitraka tompoko lahy, pakatena tompoko vavy, veloma tompoko. Ary izay fanehoan-kevitra zay no mamarina ny videontsika androany. Azadino misabone sy manisy jema ny videontsika amin'ny manaraka indray.